La 4G Batelma vous présente ni Vaovao. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mitoy ny asa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny vina IEM sy ny fanatratrarana ny tanjona izay ny fampandrosoana ny Madagasikara anatin'ny fotoana fohy. Ankoatra ireo tetikasa maro efa mizotra araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao, maro ireo foto-drafitra asa goavana hanomboka atoato. Isan'izany ny fanamboarana fanatsarana ny tetezan'ny mangory sy antsapazana anatin'ny tetikasa tatom. Eo ihany koa ny mikasika ny tanamasoandro. Nahazo sapan-draharaha fananantany vaovao ny distriktin'ny Befandriana Avaratra, entina hanakakezana ny vahoaka ary ialana amin'ny olany fananantany no nanomezany fitondram-panjakana izany. Ny sabotsy 20 Septembre teo no nanatotosana ny fitokanana izany. Nanatanteraka World Clean Up Day na ny andro natokana nadiovana ny tanàna ny delegasion teo anivon'ny vondrona Europeanina eto Madagasikara androany. Tanjona amin'ny hetsika ny hisy-nitomana ny sainy rehetra amin'ny mahazava-dehibe ny fahadiovana. Entina aminao anatin'ny vaovao kosa indray ny mahakasika ny asa famoronana miavaka iray ataon'ny Mano, tovolahy kely 13 taona saingy mahavita manamboatra cheval de bois vita gasy, raha ny anarana nomeny ny famoronana. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa mandany filazana azy ho nanery ny Ukrainiana hanokatra fanadiadiana momba ny demokraty Biden sy ny fianakaviany ny filoha Amerikanina, raha izay nambarany fa tsy misy fotony loatra. Ny andinindinina ireo avy hatrany no arahanao afaka fotoana fohy. Sabotsy fa raika amby roapolo ny volana septembre taona 2024 manolotra ny araba tonga sondray eto anatin'ny vaovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity manasanao mpanajana araka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika izany ny matoa andahatsoratra mitoy ny asa ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny vina IEM sy ny fanatratrarana ny tanjona izay ny fampandrosoana ny Madagasikara anatin'ny fotoana fohy. Ankoatra ireo tetikasa maro efa mizotra araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao, maro ireo foto-drafitra sagoavana nanomboka atoato isan'izany ny fanamboarana sy fanatsarana ny tetezan'ny mangory sy antsapazana anatin'ny tetikasa tatom. Eo ihany koa ny mikasika ny tanamasoandro. Miantarandrenefa. Teboka lehibe laharam-pamehan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny mikasika ny tanamasoandro na ny tanàna vaovao. Ankehitriny efa mandeha ny dingana amin'ny fanatanterahana azy. Maro ihany koa ireo mpamatsy volalina amin'ny tetikasa ary vonona amin'ny fanampiana ilaina rehetra. Profon'izany fitsidiana nataona fikambanana misehatra amin'ny toe-karena sosial ny Organisation mondiale de l'économie solidaire et sociale ny 17 ny volana septambra lasa teo izay manamafy ny fizorana amin'ny fanatanterahana ny asa. Tsy izay ihany anefa fanamboaran-dalana maro ihany koa no tanterahin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao entina hatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana. Isan'izany ireo fanamboarana ny lalana Antananarivo. Eo ireo lalana mivoaka amin'ny lalam-pirenena toy ny lalam-pirenena voalohany, lalam-pirenena faharoa, lalam-pirenena fahatelo, lalam-pirenena fahaefatra ary ny lalam-pirenena fahafito. Eo ihany koa ny lalana Enito sy Avarabohitra. Ity farany izay mitotaly 720 kilometatra ary mitety-bidy 20 tapitrisa euro. Ankoatra izay ny mikasika ny fanatsarana ny tetezan'ny mangory sy antsapazana anatin'ny tetikasa tatom izay vatsiany gouvernemanta japonais vola sy ny maro hafa. Isan'ny lesoko hatramin'izay ho an'i Madagasikara ny faratsy ny foto-drafitrasa manerana ny nosy sy ny tsy fampinzany. Entina natanterahana ny fampandrosoana eto amin'ny firenena araka izany no antony nanatotosana ireo foto-drafitrasa samihafa ireo. Tanjona manoloan'io ny hanatsarana ny toe-karena amin'ny ankabeny eto amin'ny firenena. Lafim-baovao fananantany indray kosa na sapan-draharaha fananantany vaovao ny distriktin'ny Befandriana Avaratra entina hanakakezana ny vahoaka ary ialana amin'ny olany fananantany no nanomezany fitondram-panjakana izany. Ny sabotsy 20 Septembre teo no nanatotosana ny fitokanana izany. Fanadidina. Anisan'ny distrika manana olana amin'ny atanjy any eto Befandriana Avaratra noho ny tsy fananany sampan-draharaha fananantany hatramin'izay. Vaovao izany nanomboka izao noho ny fahazon'ny distrika Befandriana Avaratra ny sampan-draharaha fananantany izay nitokanana ny sabotsy 20 ny volana septambra teo. Agataloha ianareo raha tsy diso
mandeha makany mandry tsara rehefa manao taratasy marina sa tsy marina dia izao manatona ny birao any fananatany sy ny fandrevesa-tany dia amintsika dia be fandrina voalohany indrindra mitanjona amin'izany dia ny ampiena ny olana amin'ny fananatany amin'ny fanakekezany ny birao mpanjakana ny vahoaka fa ny faharoa dia fanamafisana ihany koa ny asa-panjakana mba asa-panjakana tena izy fa tsy sanatria akoriny asa-panjakana tsy mifanaraka amin'ny tokony tediavin'ny vahoaka no miseho any ary fahatelo farany dia ny ananana indrindraindrindra ny ahazahoana famoronakasa ho an'ny tanora malagasy manam-pahaizana raha nijory teo ireo tompon'andraikitra ao amin'ny ministera dia hitanareo fa mbola tanora daholo ny akabeazany tanora nandraty fianarana mianatra ny asa io ary andatanteraka ny asa io araka ny fenitra napetraka ny fanjakana taminy isika vahoaka ihany koa dia tokony anaraka n'izay fepetra sy lafy ny rehetrarehetra napetraka ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny resaka fananatany sy ny fandrevesa-tany zay tanjon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanokafana ny sampandraran'ny fananatany isaky ny distrika tahaka izao ny amahana ny olana misy amin'ny fananatany sy ny fanomezana asa ho an'ny tanora karaha tany fitonjato ihany koa nozaraina teto minisitra telo no tonga nitokana ity guichet foncier vaovao ity ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa ary ny ministry ny fambolena sy ny jono tafitra amin'ny fanakekezan'ny fanjakana ny vahoaka izao fepetra izao etsy ankilany nandritra ity lanona mpitokanany ity ihany koa no nametrahana ny samboadiny solombavam-bahoaka voafidy teto be fandriana avaratra jona parfait présarali no sady nametrahana ny maribonaitra ho eo amin'ny commandeur ho antsika eto bifandriana manokana tsara tsindriana tsika eto manana ben'ny tanàna manana député ary manana sénateur voafidy amin'ny faritany mahajanga tsaroan'ny fanjakana ary tsy adino ny fanjakana atsika tsara tsindriana eto atsika manana sénateur Lilson dia manana mpangataka zavatra any amin'ny fanjakana miady tombotsoany bifandriana avy ny députéntsika miampy ny olo mangataka tombotsoa ho antsika bifandriana agnanivon'ny fanjakana izay zany ny agnitanana antsika jiaby amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fiombonana mafisiny ity farany fa mariny tetika sy ho tanterana eto be fandriana avaratra izay tafitra amin'ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny tontolo ny fampianarana indray kosa mpampianatra fram 540 no ampidirina ho mpiasa mpanjakana araka ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arakasa nandritra ny fandalovany tao be alanana ankoatr'izay atomboka afaka iray volana ny sekoly manara-penitra any an-toerana fanadadina drany afaka iray volana no hanomboka ny trano sekoly manara-penitra ho an'ny lycée technique agricole eo tapin-tanàna ny be alalana etsy ankilany 540 ihany koa ireo mpampianatra fram ho raisina mpiasa mpanjakana manerana ny nosy ireo no isan'ny voandalana lehibe nentin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa volahaingo Marie Thérèse nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka ny be alalana volahaingo Marie Thérèse izay ministry ny fanabeazam-pirenena no mitondra fanampanazavana trano sekoly manara-penitra atsika keto lycée technique aromby folo efitry hitsabony akany tany manga ka afaka volagna raiky manomboko asa afa mangady fototro biandrarezo trano sekoly manara-penitra EPP manara-penitra ny ministère dia handray mpampianatra fram 540 dimanjato rasaigny amin'ny tekniky ndraiky amin'ny éducation nationale fa ny raha ambara tsy andoavagna vola recrutement hoe tsy ambala misy ahagnefanefa ny vacation tsika ny subvention efa tonga amin'ny toerana tokony andianany subvention mandeha araka ny filaharany vacation ho tonga amintsika tsy ela mbola betsaka raha nambarany tetika sapapandrosoana tsy maintsy atao amin'ity distrika Ambialalana ity araka ny velorano ny filohan'ny repoblika nandritra ny fotoana nisy ny fametana samboady ho an'Andriamatoa Ravenasy Solombamahoaka Bealalana ho mariky ny fandraisan'ny asa
Ny pejy ny toe-karena indray kosa miena ny vokatra an-dranomasina ireo mpanjono madinika avy eto Madagasikara. Isan'izany ny avy amin'ny faritra Atsimo andrefana sy Boeny. Isan'ny ahitana fienany ny vokatra kalmar sy thon manoloana ny ataon'ireo mpanjono vaventy raha ny fanazavana. Efa misy ny fanaraha-maso raha ny fanazavana ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono afana misoroka izany. Michela Ranarjona. Isan'ireo mitaraina amin'ny fienany ny vokatra an-dranomasina ireo mpanjono madinika ny amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny kalmara no vokatra betsaka ny antoerana ary tao anatin'ny 3 taona farany tsy nitsahany ena ny vokatra. Ankoatry ny tsy fahampiany ny fitaovana, isan'ny mampiena ny vokatra raha ny fanazavana ny fisiany mpanjono vaventy maka mpahamokatra betsaka. Misy fiantraikany aty amin'ny mpanjarany satria mihaino tena rehefa mihina raha araka ny tena hoe resaka ambanimbany fotsiny ilay izy raha ohatra ataontsika hoe 100 kilo zao ohatra ny produit falefa isakiny mandefa mandefa katokana dia zao izy lasa mihaino eo amin'ny 60 kilo na 50 kilo fotsiny fidiranjiany sambo ny andro tena hitako hoe mampirodana anazy atrany. Mandina ny 500 kilao isan-kerinandro ny vokatra kalmara ny toliara. Fa misedra olana ihany koa ny any amin'ny faritra Boeny. Any Mahajanga izay mamokatra betsaka ny thon, saingy miena tsikelikely ny vokatra raha ny fanazavana. Produit zany betsaka ao Mahajanga fa lasa soloa zany le fa thon zany be be izy. Misy ta 2 tonnes par semaine, 3 tonnes par semaine fa le soloa zany masaky prix de masaky ray alina kilo 50 000 francs. Le hoanay mpanao asa tananao agroalimentaire ohatr'izao zany lasa miafiafika izy satria le soa sady prix da ohatra be mpanaraka any amin'ny soa le produit lasa mividy lafo zay. Lasa mivatra lafo lasa 3 alina ariary zany ny kilo. Alohan'izany indrindra nanamafy ny ministra tompon'andraikitra fa efa misy ny lalàna mifehy izany ary efa misy ihany koa ny fanaraha-maso. Efa misy lalàna ny mifehan'le le fanjonoana zany, misy toerana zany faritra zany feran'ny lalàna ho anjonony ny mpanjono madinika. Dia akoatran'izay zany, miala amin'izay zany no ahafahan'ireo le mpanjono industrial manjono. Feran'ny lalàna zany efa fantatra zany, fa ny fanaraha-maso zany atao amin'ny fanjakana. Tsika efa manana ny centre de surveillance de pêche, ny samy mpanjono rehetra dia tsy maintsy afaka araha-maso isaky ny lera, isaky ny minitra zany, satria efa misy amin'ny alalan'ny satelita zany zay ahafahana manara-maso an'izay, dia hita hoe aiza mifaritra anjonony mba ahafahana raha miditra any amin'ny toerana tsy tokony anjonony izy, dia misy fepetra raisina, misy lamandy aloha ary atsahatra avy hatrany izany fanjonoana izany. Tsy ahivina manosy an'i Madagasikara manana otrikareana lehibe amin'ny jono sy ny fiompiana hazan-drano izy. Isan'izany ny faritra ara-toe-karena manokana mandrakitra 10 tapitrisa hektara sy lembalemba kontinantaly midadasika eo amin'ny 12 tapitrisa hektara izay manan-karena hazan-drano. Mahakasika ny raharaha fanafiana tobin-tsoloka tao Arabia Saodita kosa indray nanambara ny mpitondra any an-toerana fa ny faran'ny volana Septembre izao no vinavinaina iverina amin'ny laona ny famokarana petrol. Hatreto tsy misy fiantraikany amin'ny vidin-tsoloka eto Madagasikara ny fiakaran'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Aina kosa ny iovan'izay raha toka mitoy ny tsy fampian'ny famokarana. Fanadidina. Niakatra 100 noho ny vidiny teo aloha ny vidiny barilan'ny petrolo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Roa andro tao aorian'ny nanafian'ny Iran ny tobin-tsoloka lehibe roa tao Arabia Saodita ny sabotsy sy lasa teo. Nampidina hatramin'ny 100 ny famokarana any an-toerana na 5.7 tapitrisa barily ireo fanafian'ireo. Tao aorian'ny famoahan'ireo tahiry anefa tafidina 500 io fiakaran'ny vidiny barilan'ny petrolo io. Aina hiatraika amin'ny vidin-tsoloka ato amintsika io fiakaran'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena io raha ny fanazavana. Ny Arabia Saodita premier producteur mondial amin'ny resaka pétrole. Ny iranianina koa mamokatra be dia ireo zany rehefa misy olana amin'izy roa ireo dia misy fiantraikany eran'izao tontolo izao satria tsika ao anatin'ny mondialisation dia mifindra na ny croissance na ny resaka problème ohatran'ireny zany dia
mety akatra betsaka zany a mividina pétrole eto amintsika nefa koa zao raha ohatra ka any amin'ny toeran-kafa Indonésie na ohatran'izany na aty amin'ny Maghreb aty no maka ny reto le mpamatsy eto amintsika dia tsy dia misy fiantraikany loatra. Afaka andro maro no tavaverina ny 700 famokarana ny Arabia Saodita izay eo amin'ny 2.3 tapitrisa barileo ary vinavinainy iverina amin'ny laoniny izany ny farany volana septambra ity araka nambaran'ny mpitondra any toerana. Manampy amin'ny famerenan'io amin'ny alalan'ny fampitaovana États-Unis sy Europe, hoy ny tale jeneraly fikirakirana petrôly iray Fahad Abdul Karim. Ho an'ny manampahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena, misy ny vahaolana fa ny Madagasikara tsy miantehatra manontolo amin'ny vitsoloka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa itsika zany zao tokony nanantsika na banky manokana ao Madagasikara na resaka pétrole hoe station pétrolière manokana ao Madagasikara dia amin'izay tsy mijaly ilay malagasy. Tsika zao afaka manafatra hoe any Brunei zany tanàna kely any Azia pays fanjakana kely nefa mokatra pétrole. Zany zao afaka anaovana inty fampidirana pétrole ihany koa kanefa tsika tsy isika ny feazany fa reto compagnie pétrolière zay eto amintsika reto. Hatreto $20.20 ny vidin'ny barillan'ny pétrole eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy ivona any Dubai no manafatra pétrole Madagasikara. Valeurinandro kosa ny elanelana fahatongavan'izany eny amin'ny mpamatsy solika. Lafy vaovao hafa tanteraka indray kosa nanatanteraka World Cleanup Day na andro natokana nadiovana ny tanàna ny délégation teo anivon'ny vondrona Europeana eto Madagasikara androany. Tanjona amin'ny hetsika ny sintomana ny sainy rehetra amin'ny mahazava-dehibe ny fanadiovana. Miantana Geneva. Fandrofana fako indrindra ireo fako plastika. Io no tanteran'ireo délégation ny vondrona Europeana eto Madagasikara androany nandritry ny World Cleanup Day nototsaina teto Mariamasay. Zava-dehibe amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny hetsika tahaka izao raha ny fanazavana. Tompona andraikitra eo anivon'ny vondrona Europeana eto Madagasikara mitondra ny fanampanazavana. Tanjonay ny anaitra ny vahoaka manoloana ny mahazava-dehibe ny ady noho ny famaron'ny fako, indrindra ireo fako mafy sy fako plastika. Misy ny fanadihadiana milaza fa raha tsy mandray andraikitra isika dia afaka ataona maro, plastika indray no lasa betsaka kokoa anaty ranomasina noho ny trondro. Loza ho an'ny vahoaka manontolo izany ary loza ho an'ny tontolo iainana. Arak'izany, tena tanjona ny anairana ny vahoaka mba tsy hanariany fako etsy eroa, indrindra ny plastika. Tsy hijanona eo, hitoetra ny hetsika fiarovana ny tontolo iainana. Mazava ho azy, araha natetika sa lehibe izao hetsika izao, entina iarovana ny tontolo iainana, miainga amin'ny fanentanana, hanampiana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ary adinina manoloana ny fahantrana. Ilaina nefa ny fiarah-miasan'ny rehetra amin'ny fanantanterahana izany. Ny herinandro avy izao ohatra dia hisy hetsika maro momba ny toetrandro. Isan'izany ny fifanakaloza-kevitra raha nahady hevitra. Isy mandritra io ny fanentanan'ireo mpisehatra rehetra. Raha tsy ivona hetsika manerana tany iarahany vondrona Europeana, firenena mikambana ary ireo androm-panjakana samihafa ny World Cleanup Day. Tanjona ny anamafisana ny ady manoloana ny fitoban'ny fako, eo ihany koa ny anentanana ny vahoaka no hetsika fanadiovana tahaka izao. Fa miainga amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fampandrosoana ny firenena. Zava-dehibe manoloana io ny fametrahana ny lamina rehetra amin'ny fanatanterahana izany. Hatreto, tsapatra ny faneho-kevitry ny maro ny finiavana mpitondra fanjakana hametraka ny fitsinjaram-pahefana, teboka maro ankilany no tokony mbola hojerena. Fanampanazavana. Ary androany na rapitso dia tsy maintsy tohanana zay hevitry ny filohan'ny repoblika zay mahakasika ny fitsinjaram-pahefana. Dia eo zany misy karazana andraikitra zay tsara faharitana. Dia io andraikitra io mizara telo. Eo aloha zany ny andraikitry ny fanjakana foibe zay mametraka ny lamina, ny lalàna rehetra ahafahana mandamina ny fiarahamonina ao anatin'ilay fitsinjaram-pahefana. Eo ny andraikitry ny daolobe na ny citoyen zay mila mifanaraka amin'ny fidy momba ny programa zay iraisana. Dia avy eo miaraka manapa-kevitra ao anatin'izay fifanarahana zay mandrisana ny fifidianana. Ary eo koa zany ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay zay tokony andray anjara ao anatin'ny famolavolana zay politique publique mba ahafahana mitondra an'ilay tanàna ka ahafahana mametraka tsara an'ilay décentralisation eto amin'ny firenena.
dia izay ny koa no idirantsika ao anatin'ny pejiny dokam-barotra azadino fa rehefa avy eo mbola heverina eto ihany ao anatin'ny vaovao ny Kolo TV tapany faharoa rehefa eo azy. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. L'étudiant za rehefa mianatra, l'étudiant za rehefa mamory, l'étudiant za rehefa manao sary, l'étudiant za rehefa miantsena, l'étudiant za rehefa mamorona, l'étudiant za rehefa milalao, l'étudiant za rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara vika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana ny oratra. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Seconde mianto tellement miaraka mora 500 mahazo antso 10 ariary 20 sms sina 20 mégaoctet internet en vidiny 10 ariary mondy sindriny dièse 322 étoile 20 dièse. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Roubert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier, et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sahirana mafy matoa izany jereo ity izy misolitika ny saribao toditra misetroka miasa mafy fa ira matora soa kosa dia milamina tsara satria nisafidina ampiasa ny saribao dozem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy mateza tsy be vovoka ny saribao dozem manaja ny tontolo iainana satria mampiena ny fanapahana azy ny fanamboarana ny saribao dozem. Saribao dozem manova ny fiainanao. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur à vide bleu blanc Baran, le lait de soin Baran, entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style.
fa anoizantsika ny vaovao entina aminao atao anatin'ny fanadiadiana manaraka ny makasika ny asa famoronana miavaka iray ataony Manoa tovolahy kely 13 taona saingy mahavita manamboatra cheval de bois vita gasy raha ny anarana omeny ny famoronana. Michela Ranarjona. Eto Andravoahangy tsena ao anatin'ny tanàna iray somary misitrisitrika no mipetraka irandriana andrasana Bruno na i Manoa. 13 taona izy ary vao nifindra kilasy fahafito amin'ny EPP iray eto Andrenivohitra. Vao 13 taona saingy efa nahavita famoronana iray, cheval de bois vita gasy, izay no anarana nomeny ny famoronany. Cheval de bois vita gasy. Za mantsy ny mbola mianatra finja septembre tamty dia izako ndao mba vakansa zany za dia tony kilalo tony mba ataoko. Za ny manamboatra anazy ka tsisy nampianatra. Zay mantsy ny sahirana be dia mba nampiasa saina kely za. Tamin'izay le mbola nanomboka nanao an'izy tamin'ny 2016. Tamin'ny 2016 le izy mbola tsy vita tsara be ohatr'izao fa mbola ratsy be le izy. Dia zao le izy zay vao tafavoaka. Tapakandro ny fotoana ilainy hanamboarana azy. 300 ariary eo ny masikarenany ary manampy izay ny fivezivezena mitady ireo fitaovana ampiasaina, fitaovana izay saika notsimponina eto sy eroa hatreto. Fitaovana ampiasaina zao ny dynamo dia pierre soudé dia taona esquimau dia tombombo dia varahana. Dia sary tavoahangy. Ny ahitako an'ireo fitaovana ireo zao ny ahitana dynamo voalohany indrindra zao ny brocataire. Dia faharoan'izay any amin'ny total ny ahitana taona esquimau. Dia ny ahitana sary tavoahangy efa mitaditady ihany za dia sasana madio be tsara le izy dia anaovana fampisehoana. Batery inzay vao nomerin'olona anay voateo. Vola laniko amin'ny anankiray zao ny fanitsika kiraro vao ariary zato dia ny dynamo 200. 300 zany ny andaniko ny anankiray. Ary any ambanivohitra no ny andohany ary valitaona izay no nifindra teto Andrenivohitra. Tsy manandray, tsy salama saina kosa ny reniny ary antony hipetrahany amin'ny rahavavy ny reniny. Tsy nahasakana azy sy ny famoronana nefa ny sedram-pianana no lalovany raha ny fanazavany. Famoronana izay entiny hanampiny ny olona mitaiza azy ihany any aoriana raha ny fanazavana. Satria mba anapiko ny zoko mamanay mantsy. Izy mantsy mba nampianatra anahy dia mba mifanampinampy zay. 4 hatreto ny cheval de bois vita gasy vita ny Manoa. 2 ariary raha ny fanazavana ny vidiny iray rehefa jifaina. Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa tamin'ny alalan'ny fanadiovana faobe sy fandokona toeram-pianarana no nanatosany ministera maro ny tana maro tamin'ity androany ity. Ho an'ny ministera ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ny lycée technique professionnel Alarobino ny sitraka izany etsika izany. Miantarandrenefa. Teto amin'ny LTP Alarobia indray no nanatosany mpiasa teo anivon'ny ministera fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy ny tana maro tamin'ity androany ity. Efitra maro no nolokoana tamin'izany. Hita nandritra ny fotoana ny fiara-mientany rehetra tamin'ny fanatanterahana ny asa. Fa misy ana bâtiment anankiray zany efa nataonay ray volana lasa zay na tsy ary zay fa mbola misy tavely eto zay tokony mbola atao bâtiment hafa rety ariana ty indray zany dia nanao an'io indray zay zany androany satria tsy mety le hoe manomboka nefa tsy vita hatrany farany le izy dia tonga eto zay dia manao an'izay anankiroa ny objectif ray aloha zany manampy an'le sekoly mba hanana trano madio mpianatra mianatra sy ny rehetrarehetra fa faharoa manarakarak'izay koa fiaraha-mipiasa rehetrarehetra tsara le izy satria tsisy fotoana raha-mipiasa ivelan'ny asa afa-tsy zavatra zao alao miaraka manao zavatra asa ohatr'izao izay manao zavatra fa miaraka ny zavatra tsy izay ny tena fanentanana mahafinaritra dia mazoto daholo mampiasa ministera. Ankilany ho an'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera ny fanadiovana voabe ny toto-saina tamin'ity andiany ity. Satria mifanindry tamin'ny andro iraisam-pirenena ny fanadiovana journée mondiale du nettoyage androany
dia nanao fanadiovana faobe tety amin'ny faritra Antaninarenina sy ny manodidina rehetra izahay tao amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tanamaro koa eny amin'ny faritry Sonerany tamin'ilay lalana tapaka mihazo aniny akaikin'ny toby Kapisaty iny. Tanjona mihetsika ny fampandraisana anjaran-drehetra amin'ny fampandrosoana sy ny fampandraisana andraikitra. Sabotsy fahatelo ny volana takizao no fanatanterana ny tanamaritra tsy aivina. Vaovao manodidina ny fitandrona fahalemana kosa indray manana andraikitra goavana ny folo alin-dahy malagasy raha ny voarakitra ao amin'ny PGE hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fiaonany tamin'ireo folo alin-dahy tany Toamasina. Dingana maro anefa no efa vita saingy mbola betsaka no miandry azy ireo. Fanadidinary. Isan'ny voarakitra ao amin'ny PGE izay nolanina teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny famerenana ny hasin'ny folo alin-dahy malagasy ho fanatsarana ny fandriam-pahalemana. Mitaky andraikitra goavana avy amin'izy ireo ny fanatanterana izany hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fiaonany tamin'ireo tafika sy zandary tany Toamasina. Isika ato amin'ny folo alin-dahy dia manana andraikitra goavana be satria ny asatsika no ofitsoratra voalohany anatin'izany politika atapo-be-panjakana zany dia ny fiarovana ny ain'olona sy ny fandarany famerenana ny asin'ny folo alin-dahy eo amin'ny omasom-bahoaka ary indrindrandrindra ny famerenana ny fandriam-pahalemana eto an-tany sy ny fanjakana ary ny famerenana atao hoe tany tandalana. Betsaka ny dingana efa natao, mbola maro ihany koa nefa ny miandry. Hisy ao anatin'izany ny fananganana ny atao hoe détachement spécial de sécurité ho an'ny tafika izay atao any Maivatanana, Ambohimaso, Befotaka ary Vondroso. Izany no natao hialana amin'ny fivangongo ny mpitandro ny filaminana ao Andrenivohitra. Centre d'aguerrissement kosa ho an'ny Zandarmarie-pirenena. Isan'ny tantara mipetraka ho an'ny folo alin-dahy malagasy ihany koa ny fandalovan'ny sambo mpiady koreanina tatsimo tao amin'ny seranantsambo ny Toamasina. Voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nisihana sambo mpiady tonga mitsidika sy mifampizaratra kefa tahaka izao vokatry ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ny masoivo koreanina tatsimo. Sekoly tsy miankina tokana hahazo ny fankatsoavana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny media eto Madagasikara ny imedia. Sekoly ahitana fampianarana ambony sy fampiofanana arak'asa. Fanampanazavana. Valitaona izao no nahafantarana ny imedia teto Madagasikara ho an'ny fampiofanana arak'asa eo amin'ny sehatry ny media na ny fikirakirana ny feo sy ny sary. Raha toa ka efa taona no nisia ny fampianarana ambony izay manaraka ny rafitra LMD. Zava-baovao ary isan'ny mampiavaka ity sekoly ity ny fanavaozana sy fanatsarana hatrany ny endrika sy ny kalitao-pampianarana. Isan'izany ny fahazahoana tsy ho ela ny fankatoavana iraisam-pirenena raha ny fanazavana azo. Ary rehefa nandofy ihany nametraka zavatra tsara eto Madagasikara dia hoe ndao ary metraka norme. Ndao hiditra anatin'ny norme satria raha antsika manala fa miaratsy foana ny kalitao ny resaka fampiofanana eto Madagasikara dia hoe raha miaratsy ary inona ny andraikitra aviraisina ao anatin'ilay satria anao niditra ao anatin'ny sehatra ny fanabeazana. Rehefa niditra ao anatin'ny sehatra dia hoe ndao hiditra ao anatin'ny resaka fahazahoana ny certification ISO zany hoe lay ekeny 164 pays zany dans le monde io certification ISO io rehefa azontsika somatsara tsy mora mametraka azy io fa nefa ny anisan'ny tapa-kevitra ny media ndao anaraka norme na ny qualité amin'ny fampianarana na matériel ampiasaina na ny zavatra rehetra mahakasika processus ny procédure rehetra mahakasika ny kalitao dia hoe izahana ho apetraka atao amin'ny media. Dia tiako zany mampafantatra fa ny media sekoly tokana treto mametraka an'io système de management de la qualité azahoana ny ISO 9000 ary ihany koa azahoana ny ISO 29990 izay ISO mifandraika amin'ny resaka formation zany io. Mampiavaka ny imedia ihany koa ny fananana fitaovana manaraka ny toetry ny andro ho entin'ireo mpianatra miatrika ny fianarana ataony ho iatrany ny fanazavana. Imedia moa zany dia betsaka mametraka ny fitaovana zany hoe anisan'ny tsy miampy sanatria fampanetretena ny ilazana hoe manana fitaovana rehetra izay ilaina amin'ny fampifanana teknôlôjia sy ny resaka hainao manjery zany ny media manana ny fitaovana rehetra ary ankoatran'izay isaovana ihany koa moa zany no mpiara-miasa ny hainao manjery sy fahitalavitra sy ny tsisa rehetra izay mandray ireo mpianatra avy ao amin'ny media dia mampiofana izany isan'ny anaovan'ny mpianatra vokatika ihany koa zany izy loha. Mpianatra manodidina ny 700 no mandraty fianarana ao amin'ny imedia amin'izao fotoana izao. Androany no nanatanterana ny fiaonana isan-taona fanao amin'ireo mpianatra sy ray aman-drenin'ny mpianatra ho fifampizarana vaovao indrindra fijerena miaraka amin'izay mahasoa ny sekoly.
Fananolotra andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro tao amin'ny commune Morondava ny vondrona Filatex ny alakamisy teo. Tanjona ny ampiroboroboana hatrany ny sehatry ny fizahan-tany any an-toerana fa ihany koa ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Onona saina. Taoriny tany Antsiranana, Morondava indray no nisitraka ireo andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avy amin'ny groupe Filatex. Amin'ny mahatoerana isan'ireo mahasarika mpizahan-tany any Morondava fa ihany koa anatsarana ny sehatry ny fandriam-pahalemana no isan'ny antony nametrahana ireto andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto. Ny groupe Filatex moa fantatra loatra amin'izay fa miezaka manao izay mamerina valibabena zany izay amin'ny tanàna na amin'izay toerana iasanay. Ty toerana ity moa manandanja manokana ho amin'ny flotale généralinay satria ty tanàna ity na lehibe azy. Izay na tonga anazy n'insiste hoe aloha mba hametrahantsika lampadaire solaire any Morondava dia izay na tonga anay eto ary misaotra monsieur le maire nambainay tanàna izay fa ny eto Morondava tena hoe fitiavana an'ilay tanàna dia valibaben'ny flotale généralinay amin'ity tanàna izay na lehibe azy. Tafiditra ao anatin'ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka sy ho fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro no antony nanolorana ireto andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto raha ny fanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny vondrona Filatex hatrany. Ny ben'ny tanàna ny Morondava izay nisolotena ireo vahoaka nankasitraka izao fanomezana izao. Dia mora mamerina fisaorana ny groupe Filatex moa zany amin'izay nanomezana ny tanàna ny Morondava zao panneau solaire azo avy amin'ny masoandro zao ho an'ny tanàna ity. Raha malala fa tanàna Morondava anisan'izay mahasarika mpizahatany eto izay zavatra izay ty raha vao miditra ny tanàna anao zao dia efa misy endrika tsara ny tanàna, zava-dehibe tokoa izay zavatra izay mitondra fampanosoana. Amin'ny alina zao dia efa afaka mody tongotra ny olona, tsy misy atahorana, tsy misy anina. Izay zany no tena tanjona tamin'izao. Zava-dehibe tokoa ny fananana iombonana. Tokony arovana tahaka ny fananana rehetra mba hananana isitsaka an'izay ny be sy ny maro. Ny fokotanin'ny sans fil sy antsahameloky no nametrahana ireto andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireto izay misy 20. Itoy amin'ny renivohim-paritany hafa manerana ny nosy ny fametrahana fotodrafitrasa toy izao ho ny tompona andraikitra avy amin'ny groupe Filatex. Ny manodidina ny douane izay toerana fanasinana indray no itondrana ny fanadihadiana ao anatin'ny fandaharana lalino izay arano ara-pitso alahady amin'ny 7:00 andao arahantsika ny ampany amin'izay. Toerana masina, fanasinana, misy ihany koa no miantso hoe douane. Raha ny famaritana ankapobeny, toerana natao angataham-pitahiana, fanambinana, fahasalamana amin'ireo ray aman-dreny be efa nodomandry na ny amboa, na ihany koa amin'ireo zava-masina teo amin'ny malagasy ny douane. Misy ny fombafomba maro samihafa atao sy ajaina rehefa hoeny amin'ireny toerana ireny. Voalohany atao ny manaja ireo fady izay miankina amin'ny toeram-panasinana ale, toa ny tsy fihinanana kisoa, tsy fandraisana zava-mahadomelina sy ny maro hafa. Iraisan'ireo douane ny tsy fanaovana kapa sy kiraro rehefa hiditra ny toerana izay voalaza fa tanomasina, toa ny eto amin'ny toeram-panasinana Ranoro. Aorian'ny fanalana ny kapa sy ny kiraro, ny roso midio, manala ny loto sy ny faharatsiana mialohan'ny irosony amin'ny fangatahana. Raha vao miditra eto ianao dia tsarovy fa tsy maintsy manala kapa alongany. Fa ary manarakaraka an'izany raha ohatra mivoaka ianao dia mahita tsara ny fipetra rehetrarehetra izay mididilana maketo. Tsy mihinana sigara, tsy misotro toaka, zany zavatra lehibe dia lehibe zany. Hafa indrindra zany bebe Ranoro, tsy mihinana sira. Misy amin'ireo toeram-panasinana no mifady zavatra maro atao sorona. Ohatra amin'izany ny hoe tsy azo anaovana ny vorona ho sorona, saingy eto malalaka izany hoy ny fanazavany ny mpiandro douane. Dia izay koa no mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity, saorana sakasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray, filma tompoko.
les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vaovao.